Nzavantranga teny Ambatonakanga teny kosa indray ary dia trano iray no niotsaka teny Ambatonakanga ny maraina teo, tsy nisy ny anana fohy, tsy nisy ihany koa ny naratra. Vokatry ny fisian'ilay lavaka lehibe teo akaikin'ity trano ity moa no nampianjera ny vatandrindrina trano roa hafa amin'izao fotoana izao no ahina ihany koa ny anjeranty araka izao tati-baovao entin' Jemimara Daniel eo amin'ny sary ny Mamra Samuel zao. Trano rihana iray no nianjera tetsy amin'ny foko tany Ambatonakanga io maraina io tokony hita amin'ny Nora. Trano iray izay mifanila amina lavaka be. Araka ny fanambaran'ny tompotrano izay nianjera dia efa nanomboka ny faran'ny taona 2024 no nanomboka ny asa fanamboarana tamin'ity toerana ity, saingy efa nampandre ireo tompona andraikitry ny fanamboarana fa mety hitera-doza ity lavaka ity, saingy tsy nisy niaino izy ireo. Efa nanana olana teo amin'ny Praimona ihany koa ity fanamboarana ity no ny fandravana tohatra iray izay iombonana. Soa ihany fa tsy nisy ny ainana fohy na naratra fa ny vatandrindrana iray manontolo no rava tanteraka. Mitantara ny zanaky ny tompotrano. Efa nitenenay zavao zany hoe mba sao dia tsy mety ho ity lavaka ataonareo eto ity. Dia zareo moa miteny mety io zao zinge ingénieur en entrepreneuriat zao tsisy atahoranareo io. Dia teny dia nianjera le tohatra, misy tohatra publika zay eo amin'ny any eo, tohatra publika nianjera le teo. Efa taraina daholo ny fokon'olona zany satria lalana publika ilay izy. Dia natao zareo le fameo entrepreneuriat teo zany hoe mba hangataka lalana tamin'ity satria teto nisy elakelan-trano anay satria anay taty zany. Dia zay no tsy nanaiky satria fa sécurité ho anay ilay izy, dia tsy nanaiky izay. Dia zareo ohatry nampanantena be an'ilay olona tao hoe amboarina ilay lalana teo. Nefa mandrakity ny androany tsy vita ilay izy, efa tamin'ny novambra 2015 teo no hoe hovitain ilay izy, tsy vita ilay izy. Dia zao dia tapitra moa zany ny fahavaratra dia nanomboka indray izy mbola kofa indray ny tato ambany tato amin'ilay anatato. Dia io rodana io. Tsy azo idirana intsony ny trano raha nambarany teo anivon'ny sampana mpamonjy voina tonga nijery ny zava-misy na dia mbola ao aza ny entandreo tompotrano izay ao ambony ary mpanofa kosa ny ao ambany. 4 metatra eo no niotsaka niaraka tamin'ny vatandrindrana izay nisy elakelan-trano teo aloha. Ankoatra ity trano ity dia trano roa hafa no mbola hina iotsaka eto amin'ity toerana ity ka efa nandray fepetra ny ala tao amin'ilay trano ireo izay nipetraka tao androany. Nanambara ireo niarambona fa tsy manara-dalàna ity fanorenana ity.